Tanàna mpamokatra ronono no sady tanàna manana omby betsaka ihany koa moa ny tanàna Analarobia Ambatomanga. Antony izay nisafidiana ny ministeran'ny fiompiana azy hanatanterahana ny atrikasa momba ny fiompiana omaly. Fotoana izay nahafahana izy ireo moa ny fampizara traikefa sy nampafantarana ihany koa ny politika izay napetraky ny ministeran'ny fiompiana ho fanatsarana ny kalitaon'ny fiompiana eto amintsika. Ina moa tena antony atongavanay eto amin'ity commune Rotota ity. Voatsira koa zay no mitsidika an'izy ity nandalo teto no ny antony hafa mihitsy ankoatra ny asa. Ary efa hira koa nafatarana ny hoe mpamokatra ronono ary manana omby maro ity toerana ity. Ary rariny zany raha ohatra ka tsidihana jerena ifotony hoe manahoana ny mety olana mety pisedra na mahazo anareo aty na hoe inona koa tsaikefa mba tianareo zaraina aminay ary koa mba ilazana aminareo eto hoe inona no politika napetraky ny ministera amin'izao fotoana izao mba entina anatsarana amin'ny hoe sehatry ny fiompiana ity. Zay zany tena antony natongavana eto. Manaraka izany dia hoe marobe ireo ministera tonga taty. Tsara ny aloha nampazana anareo satria na eo nareo toa ao ny DSI, DRH, DRA na daholo moa zany. Zany atao hoe DSI zany dia talehan'ny serasera ny mpampita communication zany sy ny sary izy le mitsangana tatsiny. Zany hoe zay ataontsika eto dia ho ampitaina ny taninareo koa mitany rehetra hoe zao ny zavatra misy any Ambatomanga sy Analarobia. Ny DRH teo moa zany dia misahana ny resaka ny olona sy ny administration. Ary DRA io dia misahana ny momban'ny biby sy ny sakafon'ny biby sy ny zavatra tahaka ny famokarana ronono mampitombo ny ronono satria ronono betsaka no misy ato aminareo. Zay zany zay tongeto directeur général moa zany dia izy no mametraka ny fomba fijery rehetra amin'ny sehatry ny fiompiana.